Ry malagasy mpiray-tanindrazana. Nitsangana eto andro any satria mampiahiahy ny toetra ara-politika ao amin'ny firenentsika. Ary tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hamerenana marina amin'ny toerantsika. Ho lava ty vidéo ty ka manentana anareo sa hijery hatramin'ny farany sy hanaparitaka azy. Satria ny zavatra resahako amin'ty vidéo ty dia mikasika mivatana amin'ny ho avin'ny firenentsika. Zavatra telo no resahantsika eto. Ny voalohany le teny nomena tamin'ny 15 octobre 2025 nefa tsy voahaja. Ny faharoa ny cynisme économique ny système ny Andry Rajoelina sy ny firongony. Dia ny fahatelo vidéo faran'ny colonel Patrick sy ny pirofo manamafy ny zavatra ambarany amin'ny zava-misy ao amin'ny tapiny fanjakana. Dia atomitsika raha ny tantara tamin'ny 15 octobre 2025 dia colonel Mikael sy le colonel anakevatra niaraka tamin'ireny dia nilaza fa andray ny fahefana noho ny tolom-bahoaka 2025 reny. Dia apetrako aminareo eto l'extrait. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED. Dia raha fitina ny vidéo an'ny colonel Mikael dia nampananteny izy fa izy teteny zamita ho amin'ny fanavozana tanteraka sy atsanana daholo ny asan'ny CNI, HCC, HCJ, ny Sénat, ny HCDDED. Saingy ny ampitson'iny ihany dia miverina tamin'ny fanapahan-keviny momba ny fanafoanana ny HCC izy. Ao anatin'ny 24 heures monja dia fa levina le fampanantenana lehibe. Dia izay ny lesona lehibe voalohany indrindra ianarantsika amin'ity fitondrany ity. Vao tsiray andro monja akoriny dia fa levina tanteraka ny teny nomena amin'ny vahoaka. Ohatran'ilay resaka IST hitantsika farany teo 24 heures fotsiny dia vototra ny oligarka karana rehetra. Dia mbola nazaotsika ty ariana fa ireo rafitra rehetra izay niteneniny hoe horodanareo ho foananareo mbola eo daholo ny CNI, ny HCC, ny HCJ, ny Sénat, ny HCDDED. Dia indrisy fa ny fiovana nampanantenana dia mivadika ho fitohizan'ny zavatra taloha ihady. Izany hoe la rupture énoncée s'est transformée en continuité. Tsy nisy ova mifototra dia very ny asan'ny teny politika. Dia mandritra n'izany fotoana izany dia lazana fa hampandalovana polygraphe ny ministra izay ho avy eo. Dia manontany tena iza marina ny tokony ho sedraina amin'ity détecteur de mensonge aty. Ireo ministra mbola tsy nanao ininona ve sa ilay PRRM izay namadika ny teniny teny Ambohitsiroitra en 24 heures monja. Dia ny olana eto dia tsy hoe iza ny tokony handalo amin'ny polygraphe fa mifantaniana hoe iza ny tena mpandainga amin'ity raharaha ity. Dia ity fanitsaka tsara ity dia mampiseho fa lalina kokoa ilay olana. Raha mbola mifantoka amin'ny olona ray na vondrona kely ray ny fahefana dia tsy hisy mihitsy ny fanaraha-maso, dia tsy hisy koa ny mangarahara ary ny redevabilité. Dia ankehitriny dia tsy misy tena fanoherana ao Madagasikara amin'izao. Tsy misy parlement tena manaraha-maso ny pouvoir exécutif. Dia rehefa tsisy mifanaraha-maso dia manao izay tiany atao ny mpitondra. Dia misy loi universelle amin'ny politika miteny hoe le pouvoir sans contrôle se corrompt toujours. Izany hoe ny fahefana tsy voafeha dia mitondra kolikoly foana. Dia izao no mitranga rehefa tsy misy ny fanaraha-maso sy ny mangarahara. Dia ny Cour des comptes ito milaza fa 3811 milliards d'ariary no very na voahodina tamin'ny 2025 iny. Teo ambanin'ny fitondrany Rajoelina sy ny firongony. Ny dikan'izany tsisy sekoly vita, tsisy lalana vita, tsisy hôpitaly nitsangana tamin'ny 2025 reny. Fa tsy izany fotsiny, rehefa norobaina, rehefa nifoanana ny kitapom-bola mpanjakana dia napatafy tena ireo mpitondra teo ambony. Tao anatin'ny aizina tanteraka no nanatanterahana an'izany, ao anatin'ny opacité totale mihitsy izany. Sy tsika maso indray ny rapport ny HCC. Jereo ty ato tantaratasy ny Cour des comptes ty
momba ny indemnité azon'ny mpikambana ny HCC. Les membres ny HCC tokony ho gardian'ny république indray no mahazo indemnité amina compte hors budget. Ao anatin'ny maizina total, opacité totale zany de miafinafina be à l'abri des regards. Délibération anankitelo successive nivoaka tamin'ny décembre 2023, mai 2024 de décembre 2024. De ny total amin'ny vola niditra tany am-paozin'zareo de 2,61 milliards d'ariary. De olona anankisy fotsiny no nahazo an'izany vola be zany. Anisan'izany les présidents les HCC 100 à 200 millions par délibération. Zay système marajoela sy ny firongony fahatrana ho an'ny vahoaka arembe ho ampitondra. Tsy rajoela reny no nolaviany vahoaka tamin'ny tolona 2025 iny fanirafitra manontolo. Averiko atao fa ny système anirajoela de mampiseho mazava ny dysfonctionnement lalina ao amin'ny fanjakana de manaproof fa tsy olona ray fotsiny no problème fa nirafitra ray manontolo no olana. De ny vahoaka androany mitaky ny fanavozana ara-drafitra lalina tanteraka sy tena izy. Ny taky fanavozana tena izy ny vahoaka malagasy fa tsy fanovakendrika fotsiny. Zany hoe le peuple demande une refondation réelle du système politique, pas un simple changement de visage au sommet. Koa iza isika am'izao refondation lasaina zao foana. Mipotra daholo amin'ny fanambarana de miparitaka daholo koa ny fanampaingana. De reto anarana reto foana no miverimberina sy teny Daya Koufali, PRRM, garde des sceaux taloha. Misy ny olona ilaza hoe kabala politique io de misy koa ny ilaza hoe c'est une pure machination. 5-0 ça va misy colonel Patrick misy no miteny antsika fa ty fitondrany ty de manao zavatra tsy ara-dalàna. Ny voalohany trafic d'or ngeza be. Faharoa ny kolikoly sy ny fanodikodinana ny rafi-pitsarana. Tady tsara fa mikoly efa nanao témoignage koa momba an'izany. De mifahatelo amin'ny fanararota-pahefana eny amin'ny tapony fanjakana. De ny zavatra tokony naitra antsika ankehitriny de zao. Tsy voatandroana io resaka fanodikodonam-bolamena io Ary tsy zavatapoka fonctionne io c'est pas une déclaration soudaine Fidèle efa resaka momba an'io de ao tsarovatsika apetako eto le extrait. Tindray dénonciation nataony Razay Voularaisati ty zany anazy. Mbola nakany amin'ny Bianco ihany ty io zany. De miverina foana ny anarany Koufali Daya. Io zany tena rôle mihitsy. Ty fanonanana volamena ty. De resaka fanonanana vola vahiny. Io zany le trafikana devise. De io zany nalefany izy ty Ramatoa Razay Voularaisa nakany amin'ny Bianco ty zany. Zany hoe fanondranana tsokosoko volamena sy ny vola vahiny ary famotsina vola ihany koa zany ao anatin'izay. Io le resaka vola maloto moa zany. De ankehitriny de colonel Patrick Raisa mihitsiny no namerina indray io raharaha io eo ambony latabatra. Zavatra efa fatany sasany hatramin'izay de zavatra koa tsy nininy hafa ho jerena. Zany hoe ils ont volontairement ignoré. De andeha tsika hijery ny vidéo farany navoakan'ny colonel Patrick. Ivoaka malagasy miazakazaka ty fandehan-draharaha-pirenena ty. Zao izy mandamy fanirisoerinay. Tenao androany henoko. Io mitatava-proof. Lasa vao zao ny proof any amin'ny communauté internationale. Mijoro amin'izay anao monsieur Ralter, arovanay anao. Nisy ny énergie monsieur Ralter. Tongavany Daya Koufali miaraka amin'ny olona mirony fediny tany ampiasana, tany an-trano. Forcena ho an'ny tombotsoa karana. Tsy nanaiky hatrany farany. Eny ampitso faniriso miforcena monsieur Ralter andany anao ny fona ny Koufali Daya. Pourquoi? Satria anao sy Daya manjaka amin'ity firenena ity. Alefaso fanambinana arty. Manana droit légitime défense. Alefaso samy anarana combat io taty mbola veriko aminazy zay fizena taloha anahy. Fakahitetsika j'ai le droit de me défendre. Droit de légitime défense. Alefaso aby miaramila roa dimapolo navoaka an'ilay tao amin'ny kapisady reo. Tandena.
mianatra combat. Ho amin'ny tandrasana. Dia raha fitenintsika dia milaza zavatra roa lehibe ty vidéo ty. Ny voalohany dia milaza izy fa niterena nandray fanapahakevitra ny ministra ny énergie teo aloha no nitsindry avy amin'ny Daya ho tombotsoan'ny Daya manokana. Dia tsaroantsika fa nisy ministra tao amin'ny gouvernement tany tory tany amin'ny Amnesty International sy Transparency International. Dia araka ny hitanareo dia le ministra taloha tamin'ny énergie mihitsy nanao fitoriana. Dia ho an'izay tsy mino dia izay mbola miteny koa hoe machination io, machination politique io na koa hoe fake io dia miavity anareo za makany amin'ny Transparency International, makany amin'ny Amnesty International, manontany an'ireo ambassady rehetrarehetra ireo hoe inona no nitranga tamin'ny 17 novembre 2025 6 semaines après an'iny. Dia laza koa IA io fa manontaniany amin'ny ambassady rehetrarehetra ao Madagasikara. Dia ireo dia afaka manamarina ny ato taratasy io. Dia ireo koa afaka manamarina hoe iza marina no nanao siny ary iza marina no nandefanio. Tsy mitovy amin'ireo tsika dia tsika tsy matahotra ny mangarahara. Dia faharoa laza i colonel Patrick fa nitory tamin'ny sehatra iraisam-pirenena izy. Dia tena nitory marina izy tamin'ny 26 mars 2026. Dia na moa lazainy ty ato taratasy ty. Dia colonel Patrick dia mampangy amin'ny vatana ny PRRM sy ny olona eo akaiky azy ho tompona andraikitra ny fahadisoana lehibe eo amin'ny tapon'ny fanjakana. Voalaza ho ny fisavana tsy ara-dalàna natao maramila. Voalaza ho koa ny fanerena sy ny trafikambolamena iraisam-pirenena. Dia miampy an'izany fanadiovam-bola sy ny fananakarena tsy ara-dalàna. Dia rehefa tambatra ny rehetrarehetra zany dia misy fanontaniana lehibe mipetraka. Mbola tan-dalàna ve Madagasikara? Ambony lalàna ve mpitondra antsika? Ny mpitsara ve miaro ny vahoaka sa miaro ny manam-pahefana sy mpanankarena? Ry malagasy mpiray tanindrazana amin'ny fanjakana tan-dalàna dia misy fitsipika ray tsotra. Tsy miandry porofo vao mietsika, fa mietsika na misy porofo kely ray fotsiny ara izany. Zany hoe on n'attend pas toutes les preuves pour agir, mais on agit quand il y a un élément sérieux. Une enquête n'est pas une condamnation, c'est un moyen de rétablir la vérité. Dikan'izany ny fanadihadiana dia tsy famelohana fa fitaovana ahitana ny marina. Ankehitriny misy taratasy mazava, misy fijoroana vavolombelona mazava, misy fitoriana mazava. Zany antsoiny fitsarana hoe faisceau d'indices. Dia inona moa laza ministra ny fitsarana teo aloha momba an'izany lohan-kevitra izany. Milaza manko ireo aiza le proof fa proof inona dia hoe tsy mila proof be dia be rehefa misy proof anankiray dia efa ampy ilazana fa afaka sokafana ny fanadihadiana. Dia averiko aminareo ampy tsara ve le faisceau d'indices nilazana teo, ny fijoroana vavolombelona, ny fitoriana, ny atota taratasy ofisialy ahafahana anokafana fanadihadiana. Dia raha mbola mandaa manadiady manam-pahefana amin'ireo soupçon grave hitantsika rehetra ireo dia tsy miresaka lalàna intsony zany tsika fa miresaka protection politique. Dia safidy mazava amin'ny fanomezana rariny ho an'ny tsy maty manota sy ny olona tsy rariny. Kotsotra ny fanontaniana ampy hanaovana fanadihadiana ve reny rehetra reny. Dia omeko anareo ny vaniny eny dia azo ekena ve ny manakipy maso. Dia omeko anareo ny vaniny tsia. Ry Premier Ministre vaovao, ry miaramila, ry mpitandro mpilaminana, ry mpitsara, mijery anareo ny tantara. Inona ny ataonareo? Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, masina sy